taorianan'iny trêve politique izay tsy maintsy natao tamin'ny fankalazana ny sommet francophonie teto amintsika iny a izahay eo amin'ny DFP na ny dinika ho amin'ny fanavoatam-pirenena de maneho etoetona no heverinay fa sorodalana tsy maintsy lalovana tsy maintsy alea amin'ny famahanan'ny olana eto amin'ity Madagasikara ty. Tsy maintsy misezira ny communauté internationale isika indrindrindrindra fa ny Union Européenne. Ny antony de ny fandikan-dalàna tsy fanatanteran'ireo mpitondra antsika ireo voarakitra ny fifanarana tao anatin'ny accord de Cotonou no anisan'ny fosotra mahatonga firenentsika mandaran'izao kizo. Fantaratsika mantsy ary tsara fantaratsika ho an'izay tsy mbola mahafantara fa ny accord de Cotonou révisé de mamatotra ny reo tany ACP sy ny Union Européenne mandritra ny 20 taona. Zany hoe nanomboka tamin'ny 2000 zany mandrava tonga ny 2020. Tao anatin'izay fotoana zay de tsikaritra atsika fa nisy fotoana nangatsitsika ny fifanarahantsika tamin'ireo Union Européenne reo indrindra tamin'ny nanomboka tamin'ny 2008 mandrava tonga zao fotoana zao. Zay mahatonga any miteny hoe ny olana misy eto Madagasikara, ny olana manerana zao tontolo zao de tsy misy tsony firenena na iray aza mamany olana amin'ny manokana fa tsy maintsy dinihana ao anatin'ny sehatra ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa manan'ireny olana reny. Ny zavatra olana misy eto amintsika de tena problème de gouvernance misy eto Madagasikara, zany gouvernance ny firenena anankiray zany tsy vitatsika rehetra zany fa tsy maintsy miditra ao anatin'ny sehatra ny communauté internationale no manana zany. Ho porofony zany tantara de manamarina fa ny olana rehetrarehetra nisy teto Madagasikara de tsy maintsy nisy intervention mivantana na ankolaka ny communauté internationale daholo fa mahana azy. Tamin'ny 91 voalohany indrindra ohatra voalohany tamin'ny 91 na de nanao ny nataony aza ny velona tamin'ny finiavana hanala président Ratsiraka raha tsy nintervenir ny Union Européenne fa indrindra fa ny Frantsay sy nentamindra fahefana ke président Ratsiraka. Ohatra zany koa tamin'ny 96 tsy moramora ngeny déchéance président ny Safia Berine raha tsy nisy fanapany reo mpamatsy vola bailleur de fonds traditionnel amin'ny fifanarana tamin'ny Madagasikara. Ohatra zany tamin'ny 2002 na de nanao ny nataony ara ny pompan'ny président Ravalomanana ny KMMR tamin'ny fanesorana ny hoe premier tour de vita tsy vita ngeny raha indra tsy nandalo Dakar 1 Dakar 2 ary tsy maintsy mifampirarata amin'ny force teto atoerana. Zany hoe nisy empreinte ny communauté internationale ihany. Tamin'ny 2008 raha tsy nitapahany fonds monétaire ngeny fifanarahana tamin'ny Madagasikara sy nitateraka ny fanonganana président Ravalomanana tamin'ny 2009 iny ary ny tamin'ny 2009 no ny décréten'ny Union Européenne fa coup d'état natao teto Madagasikara de tsy nahazo reconnaissance mihitsy ny teteza mihitsy tsy nahazo famatsim-bola mihitsy ary tsy niverina ny dialogue tamin'ny Union Européenne raha tsy apartirany fanatanterahana feuille de route. Zay no mahatonga any miteny hoe tika misy amin'ny 2016 dia tsy afaka hiala amin'izay expérience efa nianany gasy zay fa diso hevitra isika ary diso lalana isika mpitolona raha ohatra ka hanasaraka ny famanany olana amin'izao 2016 zao hiala amin'ny communauté internationale indrindrandrindra fa ny Union Européenne. Inona moa ny zava-misy eto Madagasikara? Raha fitinina ngely eto amin'ny zava-misy eto Madagasikara de zay voalaza ao anatin'ny article 9 ny accord de Cotonou zany hoe ny mpikambana rehetrarehetra ao anatin'ny ACP de tsy maintsy manaja ny élément essentiel anakiefatra. Voalohany, respect des droits de l'homme, respect ny principe démocratique, respect l'état de droit ary respect ny bonne gestion des affaires publiques. Reo ny fepetra takin'ny Union Européenne na ireo partenaire ny ACP. Eto Madagasikara de hitatsika fa reo indrindra ny zavatra tsy voaja eto. Tsy voaja zany état de droit zany, tsy voaja zany zon'olombelona zany, tsy voaja zany principe démocratique zany. Ary profony les 31 recommandations napetraka ny Union Européenne tamin'ny février 2014 de tsy respecté mandrakitiny androany ary tsy manomboka akory ny arany réforme. Zany bonne gestion des affaires publiques zany hitatsika ombieny les passations de marché, détournement des deniers publics. Tsisy raha vanina reo no tsy taterana.
ary ambonin'izany amin'ny article 97 dia milaza hoe raha mbola misy ambonin'izay cas grave de corruption active ou passive tsy tokony andalo dialogue tsony fa tokony tonga dia déclenchena les procédures de consultation. Ny aminay zany lahana tsy maintsy ele dia ity andao saisisiavana ny Union européenne ho ampiarina ny andininy 96-97 ny accord de Cotonou satria violé ny article 9 ny accord de Cotonou. Raha ny tokony ho izy tokoa mantsy tokony dialogue zay voalaza amin'ny article 8 ny atao kanefa ny rehefa tsy respecté inefatra zao nanao dialogue politique Madagascar sy ny Union européenne hatramin'ny natongavan'ny président Rajoy Narimapiana vao miamia ratsy ange ka zay no izy hoe andao saisisiavana ataotsika interpelletsika ny Union européenne hoe ampiaro reo andirin-dalàna reo ao anatin'ny accord de Cotonou reo fa zay ny fosotra ny problème eto ary tsy maintsy manao saisine isika fa sarotra amin'ny Union européenne ny anao auto-saisine amina fanatanterahana convention clause contractuelle ka sarotra aminy manao auto-saisine fa tsy maintsy isika bénéficiaire an'le clause contractuelle ny manao saisine zay mahatonga any am'teny hoe mba tsy ho very lalana isika am'le tolona refondation zay ataotsika raha refondation marina ny ataotsika tokony misy midirige tsika tsy tokony famonona famerenana an'izany fireglena zany problème ny gouvernance zany zay ny natonga ny DFP rehefa nanao conférence débat tamin'ny alakamisy dia miantso ny force de changement rehetrarehetra miantso ny société civile miantso ny parlementaire miantso ny olom-boafidy any amin'ny volomboka tsy njara-pahefana miantso ny syndicat andao tao saisine ny Union européenne ho déclenchena les procédures de consultation ary ho jerena reo mesure approprié amin'ny fitantanana tsy mahomby ataon'ireo mpitondra fanjakana atsika eto zay zany ny démarche fa tsy misy tsy vahaolana ary zay ny mampalahelo nandrindra zay roa taona maheriny fitondran'ny président Rajoy Narimapiana zay lany fotoana be dia be isika mirioro ela be tsika fa zay ny mahita hoe am'izao fotoana zao décisif tsy maintsy ataony saisine ny Union européenne mba hidéclenchena ny procédure rehetrarehetra am'izay fotoana zay tsy ny malagasy irery ihany ny tompon'antoko famahana olona fa ny fondona ambe iraisam-pirenena satria raha vao déclenché saisine Union européenne dia saisie daholo koa miaraka am'izay reo accord bilatéraux rehetrarehetra fanandrify amina ACP na mifanandrify amin'ny Union européenne zay zany nobligé le dinidinika ifanaovana aminareto afatra apita voaka malagasy ka isika rehetrarehetra zany misehatra misy atsika zay maheno an'izao resaka ifanaovana zao afaka manao saisine raha vao mpitarika fikambanina anao mpitarika société civile anao mpitarika syndicat ianao mpitarika antoko politique ianao olom-boafidy ianao parlementaire ianao dia afaka manao an'izany mba tsy siny fanomezantsiny ato hoe zay tsy nafantatra fa dia lazana zany zao tsy any DFP rery zany saisine zany ho atsika rehetrarehetra ho atsika rehetrarehetra mpitolona minia mila zany fiovana zany refondation eto amin'ny firenena zany ny article 8 amin'ny accord de Cotonou dia hoe dialogue politique ny fifandraisan'ny firenena ACP sy ny Union européenne zany hoe ao anatina dialogue zany azonao ka raha misy anefany tsy afapo ny andaniny am'le dialogue ifanaovana ka hatria miverimberina loatra le fahadisoana dia tsy ho vitany dialogue tsony fifandraisana fa miroso am'le hoe procédure de consultation zay ny lazainy le article 8 ny article 9 ndray dia milaza hoe reto 4 éléments essentiels reto no engagement ny firenena andany Sénégal ao anatin'le accord de Cotonou dia voalohany le respect ny droit de l'homme faharoa ny respect ny principe démocratique fahatelo ny respect ny état de droit ary fahaefatra ny bonne gestion des affaires publiques. Ny article 96 dia milaza hoe mifanaraka ny rotota ny ACP sy ny Union européenne fa réglena par voie de dialogue fifandraisandreo zany hoe ampiarina aloha ny article 8 nefa kosa raha fa lany andro amina dialogue fa tsy hitondra vahaolana mahafapo le dialogue dia tsy maintsy miroso amin'ny procédure de consultation raha violé reo article le hoe raha violé foana le hoe respect du droit de l'homme, respect du principe démocratique, respect de l'état de droit, c'est respect de bonne gestion des affaires publiques. Raha tsy voavatsony ao anatina dialogue politique reo dia miroso am'le procédure de consultation. Zay ny article 96. Ary ny article 97 dia milaza hoe
raha eo ambonin'io mbola misy kagravina corruption de tonga de tsy mila manao dialogue etsolo fa tonga de miroso am'le procédure de consultation zay zany mahatonga hoe inona moa tsy misy force politique tsy misy fanjakana ambonin'ny union européenne afaka manitsy an'reto fitondram-panjakana atsika reto ka tsy fanongana-panjakana ny vahaolana tsy vidanina an-dalambe ny vahaolana fa alohan'ny union européenne andrainy andraikitrany amin'ny famahana an'ity mauvaise gouvernance eto amin'ny firenentsika reto satria zay ny adidy zay ny raison d'être n'le accord de Cotonou zay ny raison d'être fa tsy tokony isika ny ifamono eto ifampitora bato amin'ny maramela sy ny gendarme amin'ny famahana ny problème de gouvernance io